rampitso enina ambin'ny folo ny volana septambra amin'ny rampitso zany dia afaka hita ny éclipse indray ny malagasy somary hafa kely nefa ity tranga ity tsy toy ilay nitranga tamin'ny voalohan'ny volana septambra lasa teo satria lahatra ny volana ny tany ary ihany koa ny masoandro dia ho tako ny aloko ny tany ny volana ho amin'ny rampitso zay ny antsoina azy dia éclipse lunaire pénombrale araka izao fanazavana izao. Afaka mijery éclipse karazany hafa indray ny malagasy rahampitso 12 septambra. Araka ny fanazavandreo manam-pahaizana dia ifanoto tokoa ny volana sy ny tany ary ny masoandro amin'io andro io. Mandritra ny alina nefa no isian'izany tranga izany izay antsoina hoe éclipse lunaire pénombrale. Andalo ny aizin'ny tany araka izany ny volana ka afaka hita ny fitrangan'izany ny malagasy mandritra ny adiny iray latsaka kely. Tsy dia songadina sahala amin'ny éclipse vokatry ny masoandro nefa ity tranga voajanahary ity kanefa dia mahaliana trany ary mendrika ny hotopaza maso. Sahala amin'izao ny fitrangany éclipse lunaire pénombrale zany.